Salama daholo androanisika dia ndao indray raha hiresaka ny mahakasika ny toetra raha ao an-tanin'arivo renivohitra ao amin'izao fotoana izao ao ankatoky ny fampielezan-kevitra izay ataon'ireo kandida rehetra ao an-tanin'arivo renivohitra izay manoloana ny fandresendahatra an'ireo voaka rehetra mba hifidy azy ireo amin'ny fahairaka ambin'ny folo ny volana desambra ho avy izao izay hanatanterahana ny fifidianana ben'ny tanàna manerana ny nosy moa izany datin'andro izany. Hita fa samy miezaka ireo kandida tsirairay ao an-tanin'arivo renivohitra ao mba ahazo fitondrana amin'izay mahaben'ny tanàna azy ireo izay ary samby te ho eny amin'ny lapan-tanàna Antananarivo avokoa izy ireo amin'izao fotoana izao. Manoloana an'izany rehetra izany dia samy mametra-panontaniana ny tsirairay amin'ny hoe iza tokoa no mety ho lany amin'ireo kandida ao an-tanin'arivo renivohitra ireo. Raha ny kajikajy sy tombatombana voaray hatreto mantsy dia ny kandida anankitelo no tena matanjaka amin'ireo kandida rehetra izay nirotsaka vidinina ao an-tanin'arivo renivohitra ao dia ny kandida Taina Razafinjoelina, kandida Tojo Ravalomanana, Harilala Ramanantsoa. Ka ny pitsopitso no mahakasika an'izay no fakafakaina amintsika atao anatin'ity video ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadindro ny milaiky ny video antsika ary tsarovatra trany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahapaka ny video izay lefa isan'andro eto. Tsy ampy-andrela moa isika fa avy hatrany tonga dia vavany ndao ary. Antenimierra ndoholona nivoaka tato anaty tambazotran-tserasera ny taratasy avy amin'ny orinasa mpivarotra fiara iray. Voarakitra atao anatin'io fa misy trosa amina miliara izay vidina fiara tsy mataho-dalana miisa 620 tokony halohany antenimierra ndoholona tao anatiny izay fanambarana izay. Tao anatin'izay dia nanao fanadihadiana ka araky ny loharanom-baovao azo dia tamin'ny andro senatera teo aloha ireo fiara tsy mataho-dalana ireo no nividina. Voamarina tao anatin'ny taratasy an'ilay orinasa mpivarotra fiara moa ny taona nisian'ilay varotra. Mbola tsy voaloha nefa ny volabe hatramin'izao. Loharanom-baovao azonay ihany koa no nahafantarana fa lany ny senatera teo aloha io vola tokony haloha vidina fiara 4x4 io. Hoy ihany loharanom-baovao. Mbola tsy voavaha nefa ny olana hatreto. Efa misy ihany koa ny fampirarahana nataony antenimierra ndoholona amperinasa ankehitriny mba handoavana izany saingy mbola tsy nahitam-bokany izany hatramin'izao. Andrasana araka izany no mety ho toy n'ity raharaha ity. Ao anatin'izao fanaovana fampielezan-kevitra izao dia hita taratra sahady nitanjaka ireo kandida izay ao an-Antananarivo renivohitra ao ary misy telo moa ireo kandida izay tena matanjaka amin'izao fotoana izao dia ny Taina Razafinjoelina, Harilala Ramanantsoa ary Tojo Ravalomanana. Toa ny Harilala Ramanantsoa izao dia izay toerana alehany dia hipoka tanteraka izany rehetra izany noho ny fahatongavan'ireo voaka marobe izay tonga manotrona sy miaradia aminy mandritra ny fampielezan-kevitra izay ataony izay. Ka manoloana an'izay fahatongavan'ny voaka marobe manotrona azo izay dia maro sahady ireo olom-pirenena sy ny mpanara-baovao amin'izao fotoana izao dia manao tombatombana amin'ny mety hahalany azy ho kandidany ben'ny tanàna Antananarivo renivohitra ao raha toa ka atahaka ny hamaron'ireo olona izay tonga manotrona ny fampielezan-kevitrany ny hamaron' ireo olona tonga mandrotsy abato amin'ny fotoana ny fifidianana ho avy izao. Mbola ao anatin'izay fampielezan-kevitra izay hatrany moa dia nanao fanofanana ny olona hanana ny asa vetrany ity kandida izay natolotry ny Irmara ity. Asa vetrany ny ahy ho izy mizotra antsakasy andavany eny an-kianja amin'ny tafony ankoron-drano ny fiofanana manamboatra paty gasy, flan ary ireo asa eo anivony restaurant. Fampanantenako ao anatin'ny tetikasako ny hanome asa ho fampandrosoana ny isan-tokantrano manerana ny Antananarivo renivohitra ho izy hatrany. Mbola ao anatin'izay fampielezan-kevitra izay hatrany ny any kandida Taina Razafinjoelina andao hanavotraina isika fa tsy ho variana amin'ny rendrarendra sy fety. Mazava mahitsy ny fanehoan-kevitra nandritra ny fandaharana nataon'ny Taina Razafinjoelina tamin'ny andron'ny omaly maraina iny nandeha nivantana tamin'ireo onjam-peo maro tao an-drenivohitra tao sy ny tambazotra sosialy. Averina indray fa tena mila fanampiana ny faritra iva noho ny rano miandrona miteraka aretina eny amin'ireny faritra ireny mety hahafaty mihitsy aza. Efa nataonay ny asa ho izy ary misy zavatra azo atao tsara fa mila mifanampy. Niantso ireo kandida ben'ny tanàna Taina Razafinjoelina
telo tapitrisa ariary ny motopompe iray. Misy faritra iva misy 20 mila vatsina motopompe roa avy hatrany dia 20 tapitrisa ariary izany. Andao hanavotraina ho izy ka ampiasaina amin'ny fanampina ny vahoaka ny vola fahatsilaniana amin'ny rendrarendra sy fety isan-karazany izao. Nilaza ihany koa ny tenany izay marina dia marina. Averiko foana ho iteny Razavonjoelina tamin'iny andro ny 17 Novambra vao maraina iny tao amin'ny pejiny tao. Tsy misy resaka momba ny fiainan'olona manokana ny aty. Ampamoaka politika tanteraka momba ny accord nisy tamin'ny 13 sy 14 izay antony lehibe nampisaradalana no resahana ho izy. Mbola miampy ny fandefasana ny fidy ireo mpomba azy tamin'ny 13 na dia ny fanaraka izao aza fa tsy fidy. Ankoatr'izay mijoro ho vavolombelona aho ho iteny Razavonjoelina fa tsy misy kandida mitsindrona roro izany. Izay marina dia marina. Ao anatiny izay moa dia hita taratra ihany koa fa tena maro ny mpanaradia anitany Razavonjoelina amin'izao fotoana izao nandritra ny fampelezan-kevitra izay nataony izay hita manerana ny tanàna Antananarivo renivohitra ao anatiny izay fampelezan-kevitra anireo kandida izay. Etsy ankilan'izay dia hita miharihary fa tena maro dia maro ny mpanaradia any kandida izay natolotry ny timma sy tohanany vonan'ny firaisan-kina ao Antananarivo renivohitra ao. Tsy iza moa izany fa kandida Tojo Ravalomanana izay zanaky ny Mark Ravalomanana ary isan'ny tena be mpankafy sy be mpanaraka ao Antananarivo renivohitra ao amin'izao fampelezan-kevitra izay ataon'izy ireo zao izany kandida Tojo Ravalomanana izany. Raha ny tombatombana amin'ireo mpanaradia azy isan'andro izay hita fa vorolanina no asiana resaka dia hita taratra fa tena matanjaka tanteraka izany antoko timma izany ao Antananarivo renivohitra ao efa hatramin'ny ela ka hatramin'izao. Manoloana izany dia mihorohoro sahady ireo kandida izay mpifaninana aminy ao Antananarivo renivohitra ao raha vantany vao mahita ny tanjaka n'izany kandida izay natolotry ny tiako Madagasikara ao Antananarivo renivohitra ao amin'izao ankehitriny izao. Ary raha tahaka an'ireo izay mpanaradia azy manao fampelezan-kevitra isan'andro no tahan'ireo izay mandeha mifidy azy dia ataoko fa ho lany avy hatrany ity kandida izay natolotry ny antoko tiako Madagasikara ao Antananarivo renivohitra ity. Mbola ny mahakasika an'ity kandida izay natolotry ny tiako Madagasikara ity satria nandeha be mantsy ilay resaka roro izay niely tetsy roa iny nandritra ny diabe nataon'ny kandida Tojo Ravalomanana teny Ambodivonina tamin'iny andro ny omaly maraina iny no nanambara i Mark Ravalomanana fa izay manalabaraka ny zanako eraky ny tambajotra sy etsiroa milaza fa mitsindrona roro ny zanako indray no mitory anay satria video namboarinay hono iny miparitaka iny kanefa dia rizareo zao ihany milaza fa mbola sombiny iny fa mbola maro ny dosie avoaka raha ilaina izany. Ireny no atao hoe adiny kanosa ho hiatran'ny Mark Ravalomanana raha niaro mafy any zanany amin'izay fanelezana tsaho etsiroa mahakasika ny fitsindromana roro izay. Izay sy zay moa no masaka azona roso tao anatin'ity video ity tomboko lasy tomboko vavy misaotra antsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny video antsika ary tsarovatra hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahapaka ny video izay lefa isan'andro eto. Tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa.